Mahakasika an'izay tontolon'ny fifidianana izay ihany moa ireo kandida manoloana ny famaroana ireo kandida nametraka ato taratasy ho filatsahana amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia nanomeny heviny Andriamatoa Jean Nicolas Andrenasolo mpikambana eo anivon'ny kongresin'ny tetezameda. Zavatra hitako fotsiny ny candidature zany be dia be igny zany dia zava-dehibe zany hoe mampidi-bola amitabe-manjakana zany rehetrarehetra zay. Fa zavatra tadiaviko amin'izareo candidat reo zany tokony apetraka anatin'ny fony zareo zany fa hoe kanony misy ny fanonganana eto tany sy ny firenena dia misy lesona zany ataon'ireo fadimidimy zany. Ka zay olo aby zany dia tokony manana an'izay réflexe zay. Fa sy apetraka le fitiavan-tegna tafahoatra ary ny fitiavan-tegna zany atokotokony zay resaka momba aminao. Ny fitiavan-tegna zany sahala hoe tsy fijerevany amin'ny fotony ka atokony jerevana raha ohatra ka tena vonana politika ny tena ala-pahamena dia hoe fijerevana ny olo amin'ny fotony zany satria reo tena hoe ny maronisy ny tany sy ny firenena fa tsy mijery teambolomboloty fosiny zany ianao raha ohatra ka hoe manana zany fahefana mpangateraka zany ianao zany. Ka ny anakay zany dia zay foana anakay raha ohatra ka sy vonona zany ianao anarana ty Madagasikara ty aza atao resaka mbava fotsiny izy fa tsy atao aty avy aty amin'ny fo vava ihany ny teny fa nefa zavatra agnaty fonao raso.